Sosialy kosa indray ary tsy nanadino ireo praitandrazana traboina vokatry ny loza voajanahary ny sesy teto amin'ny firenena ny vondrona Filatex mitondra ny voatsirambiny tanana izy ireo teny anivon'ny Fokotany roa ao anatin'ny commune Soavina Tsimondra. Amin'ny maha-orinasa mandray andraikitra azy dia tsy nitaza-potsin'ireo praitandrazana manoloana ny vonamazo azy ny vondrona Filatex fa nitondra ny tsirambiny tanana ho andro traboina tao amin'ny Fokotany roa ao amin'ny commune Soavina. Notoloran'ny vondrona Filatex vary milanja 500 kilao ny Fokotany Vailava, nahazo vary mahery iray taonina kosa nitetsy amin'ny commune Soavina. Tao amin'ny lapan'ny tanàna no nanatotosana ny lanonam-panolorana. Raha ny androany resahana dia vavitery amin'ny Fokotany Vailava zao zahay. Raha nahita tamin'ny fahitalavitra fa maro ny traboina dia tsy mipetrapetraka fotsiny groupe Filatex tsy mandry saina fa nandray anjara, nitondra ny anjara pirikiny izay voatsirambiny tanany dia nanome vary 500 kilao zay teny amin'ny Vailava dia eto amin'ny commune Soavina manome vary iray taonina sy sasany. Traboina miisa 500 no nahazo tombotsoa tamin'ny Fokotany voalohany raha toa kosa ka avy-roen'izay nitetsy amin'ny faharoa. Ao anaty mangarara tanteraka ny tantanareo fanomezana avy amin'ireo malala-tanana araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Etỳ Soavina dia misy an'ilay fananganana amin'ilay comité d'organisation sinistre. Io comité d'organisation sinistre na ilay COS dia misy olo-tena 5 isaky ny sity amin'ilay traboina izay miaraka amin'ny lehiben'ny Fokotany. Tsy mijanona treo fa efa maro ny asa sosialy sy ny tosi-tsain'ny groupe Filatex. Singanina amin'izany ny fanolorana kojakoja tokantrano sy akora ilaina amin'ny andavanandro tany amin'iny faritra atsimo iny izay nisy taona lasibatry ny dahalo. Mahatratra 1.7 sy 2 arivo ny isan'ireo traboina any amin'ny commune Soavina ary mitsinjara amina faritra 5.